Ya miarahaba ny namana rehetra mpanaraka ny pejy ary koa miarahaba ny vahoaka ny Menabe dia ny tenako no lieutenant colonel Fanevason miaro Layavy na fantatry ny be sy ny maro hoe colonel Fanefa. Ny mahatonga ny video aloha dia famitinana ny zavatra andresahana tao amin'ny laisse parler les gens androany tamin'ny radio Fanasina tao Morondava. Tsara kokoa raha toa ka mifatana tahaka zao no miresaka. Ino moa zavatra ny fitinana tao dia les droits de réponse, zany hoe famaliana an'ilay publication nataon'ny olona maromaro ngambany na olo tokana ndray moa zany le tena moka azy voalohany avy any andafy any izay miafina anatina compte tsy ara-dalàna. Raha ohatra ka fitiniko le izy de tahako zao no amitenako azy. Voalohany dia masahy mijoro ny tena satria mahakasika ny tena manokana le izy dia ananako sofeny ny mamaly azy araka ny tokony izy. Marobe fanaratsina natao tamin'ilay publication iny zay tamalo zany voany iny. Ka reo point maromaro no nezahako novaliana tao amin'ny radio Fanasina. Nisy ny tao ny fanapahan-doha, fangalana vola, fanaovana t-shirt tsy ara-drariny ka lasa hoentina amin'ny resaka politika, ao ny hoe mivady amanjana ka nitadiavana frais, fahatelo manaraka zany, fahaefatra na fahadimy manaraka zany de hoe niantona amin'ny olona mery de nahazo vola tamin'ny olona any ambadika any ka nazahoan'ilay olona mandana IRD Belo io ngambany, Belo Surtsirpia. Ka novaliako tahaka zao izy tam'izany. Voalohany dia ny olona rehetra de manana sofeno hilaza zavatra, zany hoe misy ny atao hoe droit d'expression. Indrindra moa fa ny mpanao gazety izay fa mena lalina manokany am'izany. Saingy fatarina kosa raha ohatra ka fanambarana na fanehoan-kevitra miteraka fanakorontanana ho an'ny fiarahamonina le izy dia tsy tokony hatao. Azonao atao tsara ny manakihana amin'ny lafiny rehetra raha ohatra ka tombotsoa iombona ny vahoaka any amin'ny faritsy Menabe. Saingy raha toa ka miteniteny foana kosa anao manao affirmation gratuite dia miloha lalàna zay. Mena foana ny profy tompoko raha toa ka misy manahirana anao manoloana zany. Ny ambarako voalohany am'izany dia mahakasika ny fangalana vola am'tsandrariny. Maro be ny voalaza tao, misy ny hoe reo dahalo niova fo, tsy niova fo refa ny lavolefiny, mila mandoa vola zay vao afaka miova fo. Ngamo terena izy reny, ngamo reny terena hoe miova fo, reny afaka mandeha faritra hafa any fa nohon'ilay ady napetraka tao satria efa maro ny gendarme matiny, fa maro mpitandro filaminana, fa maro ny vahoaka vonovonoany amin'ny fomba feno habibiana tahaka ny hoe mandidikibona vehivavy zany angalana ny fetus na voamasony zaza ao, maka lela, maka maso, maka taova rehetra reny akoatra zay kidina fakakeriny arahana fanolanana. Ka rehefa samy tsy hisy indra fo ihany le zavatra tataondra lan teo dia nisy ny ady natao tamin'ireo ady mihitsy io fa tsisy zany hoe kisangisangy zany. Ka rehefa ny lavolefina jerena ka le izy miamaro, maro be le dahalo, zany hoe misy parti misy defa noho ny antony maro samihafa zany zay tany saka efa nataoko tamin'ny video taloha tany dia lasa nan'olona tsy manana hera de nitambatra amin'ny dahalo matahatra amin'ny faty. De misy koa ny olona tsy voavahan ny olany amin'ny halatromby de voatery izy mamaly faty any olona mpangalatromby de maka dahalo hafa avy any. De le fiarahamonina mihitsy no lasa niainana ao anatin'ny haratsiana ka izay tsy manao dahalo dia vonoany dahalo. Araka zany dia rehefa ny lavolefina izy ireo dia tsy maintsy niraisina. Niraisina natao enquête de moralité. Ka anatin'ny telefônina ty de anatin'ny ordinateur misy ny videon'ireo olona rehetrarehetra reo izay azon'ny olona nazo lalana jerena izany satria ao ny voatona anaran'olona maromaro zay naniraka izay mbola manaraka faradiadina. Ka tsy reny dahalo madinika reny tompoko ny tena fahavalo ratsy indrindra fa lolo maniraka reny lasa tsy manatsiny fa le mpaniraka mihitsy nitadiavina eto. Ka afaka ataon'le olona mpanao fanadiadiana tsara ny maka an'ireto données reto de hatsony tsiraidray aby reo satria olona reo tsy zato
ary koa tsy arivo fa manaliny ka afaka atao tsara dia heno tsara la izy hoe ay moa zao miato zao de teneny koa ohatrina volana aloha tamin'ny colonel tao zay vao miditra ao fa za kosa nefa tsy mandara misy fisaorana moa raisoka izy reo moa ny olona am'zany fa tsy mbola misy atery ny zavatra ao ary mahafaka manadiady anareo hoe ohatrina lany colonel taminareo tany zay vao aonga misy tambitamby ary ny problème de zao halanao vola ary le olona reny hangalanao 30 millions reny hitady 60 millions ne reny hangalatra ny ray de korotana zany ary fotsiny tsy mandripalemana dia ny corruption ngamba raha mahita an'izao taloha afaka midina sur terrain taloha vao tonga teo talohan'ore mihoatra ny 30 any isan'ny omby amidy tao kilo 100 sy mahapo am'izao zary raha misy folo mijoro eo atsenao inona ny antony ny hena ve nisan'ny omby sa ny mpivarotra ny hena sa inona ny antony tsy miditra lala am'zany fa kosa indicateur iray ahafahana mandrefa ny hena ny asa ratsy misy ny miamiratra ny fandripahalemana zay ny antony fa ireny tokoa tsy misy antery fa rehefa matahotra de manao ankety fa mena ndraikitra avy eo zay hitan'ireo ataoko reny ary nataoko andreny vohitra tapitanana Morondava misy manao ankety de moralité ahafahan'ny olona rehetra jereno io salamzao manina kely ny olona biaby reny tsy samborina hatramin'izay manina tsy samborina ro hatramin'izay izy nisy nina ny antony maro loatra tsy vita ary zara ary firy mo gendarme maty firy ny tafika maty firy ny police maty tsy de ihany mahay miady na ihany mitsara paikady na iny fa fanapiana ny ady atao tsy fandripahalemana ny vahoaka teo ny mpitary filaminana efa nanao anazy teo ny tena koa nanampy fiarahamientana no nampilamina any faritra io akoatra zay misy olona ampidirina CS salamzany efa niteneniko hoe raha toa nareo mahita olona ka mitona ny anareo ka makamaka vola samboro na ny tena koa makavola aminareo samboro manana fahefana feno nareo vahoaka satria nareo ny tompoanay samboro nareo hoe de anaiky an'izany fa samboro de atero am'izay misaza anazy any misy sehatra maro afaka manao an'izany fa tsy natao atahorana tompoko izahay fa natao ifanajana zany hoe mifanaja atsika fa kosa mametraka ny antsoina hoe discipline interne anatin'ny fiarahamonina zay efa napetraka araka ny code pénal iny de ireny no asaiko arahany vahoaka ka nahisitana ny fandrindrana ny fandripahalemana manaraka zany vao teny tao koa makasika ny patron angalana vola be masom-boly inaby reny de tsotra be tsy hisy faly amin'ny hetsika hatao ao amin'ny faritsy menabe atimena zay mirefy raiky amby roapolo sy roanjato atao arivo sur 221 000 hectares zany hoe arivo sy roa alina sy roa hetsy hectare malalaka be zany ka ny roanjato nefa jato hectare amin'io anatiny any environ zany dia efa vita volon'olona aby nazavako tsara tamin'ny ainao manjery hoe inona natao hoe alarovana marobe misy zone maromaro mandrefy anazy ao voaloha misy natao hoe noyaudio zany hoe le zone roa zay tsy ahafahan'ny izy miditra na koa ambolena na atao nena fa tokony ho tazomina ho état sauvage ny ala anatiny ao tsy azo ambolena zany tsy azo nena tsy azo andalovana mihitsy ny raha tsy le olona mena alalina tsofokany tahaka ny ONG sy ny mpitary filaminana manaraka anazy de misy atao zone nentim-paharazana ireny ndray de fangalana kitay fangalana hazo zay raha ohatra nahazo alalina tamin'ny VOI anao vondrona olona ifotana manaraka an'izay ny zone d'occupation contrôlée lay toerana afahanao manorina trano fa saingy ho limité le izy satria misy mpanao contrôle de rodana raha toka miopefy ary farany de zone de culture zay ahafahana ny olona mamboly fa le olona tsy mba namboly amin'ny zone de culture titsony fa mitady tany vao ny katsaka de any amin'ny alarovana no dorana de manao tavy tsy voafehitsony de tafiditra any amin'ny 400 hectare any no maya akoatrany zary raha misy 30% n'io ala 221 000 hectares io no sisa velona am'izao dika zay mayaby ka le sasany nambolena katsaka taloha efa tsy mety tso satria katsaka tany vao de mandoro foana mbola nisy mpitany filaminana sy misy zany ny ONG zay naka mpitany filaminana taloha miaraka amin'ny vahoaka manapaka ny katsaka tany sainga enjeny dahalo mipilitra sy amin'ny basy de milefa ary isorana président zay efa nametraka toerana namindrana monina an'ireo olona ireo any amin'ny Morondava any zay ala ihany izy io fa ala natao neny de afaka mamboly tsara le olona saingy mbola misy mafilo mbola mijana anatiny any amin'ny 100 hectare any zany no voly katsaka am'izao zay
tsy maintsy ndray fepetra ny tenako raha nahazo alalana avy am'ireo ONG reo misy misoratra aminareo mangataka tolotanina avy aminao mba handravana an'ireo katsaka fambolena anatiny alarovana indrindra aminao eto reo fa de mijaly mihamay ny andro efa tsy azo atao nenena intsony ka sanatria manino moa zany mbo afaka namboly satria fa toera fiaren-dalo any ka ny toe-tsainao koa fa miadalo ka iza mihitsy nanomboka hoe iza mihitsy noseritra anazy zany hanapaka ny katsaka rehetra io ka ny katsaka zay azo avy ao de menany reny olona nanapaka anazy reny vaoka marobe izy reo ny sasa kosa natao hamidy hanamboarana ny fotony zay lalana na hoe zavatra hanapina ny vahoaka ny fotony any za tsy de fa hitao kosa te hanatsoavana ny tanàna de andrasako petra fa ny sasa kosa nefa mbola tsy matoy de efa nitapahana fotsiny mbola iatimena mena be atimena resahana fa mbola misy apitany belosurbiana zay mbola maromaro zany hoe masoarivo any mbola maro ny fambolena any fa mbola nosy mendano mo zany zavatra zany dikan'izay zany tsy ho faly mihitsy ny olona opérateur économique zay nampamboly katsaka anatin'ny ala ary maromaro voatonina any zay mbola misy procédure zay tsy maintsy atao satria misy enquête natao fa mitopitoorana de tonga président sénat de najanona mihitsy aloha lay zavatra atao satria nisy an'ny fandalovana eny tonga verina tena de tsy maintsy averina ny fanadihadihana an'izay zavatra zay ny mahakasika an'ilay t-shirt ngamba nijoro vavolombelona tao radio fanasana tao le olona varotra an'ilay t-shirt certes misy soratra hoe colonel Faneva de l'avant za manokana nangataka lalana tamiko izy dia nileko lalana azo atao tsara saingy tsy hoentina amin'ny arina politika zany fa raha fitadiavana vola tsy manino tsy misy pourcentage ko nany ariary io ary tsy t-shirt roa no nomenana de ny vao mividy ray telo aliny ray nomenany gendarme miara-miasa aminao tiano le izy de mbola mividy ka ny teneniko tsotra de zao io na ihany manao anazy na tsy zoko feno no manao an'iny raha ohatra ia teanao an'iny ino mo ny olana zao ny antony sanampihira ka rehefa tian'le olona le hira le asa tananao le aranao tian'le olona dia afaka midinao le ara ke azo tian'le olona le fandripahalemana de ina zany anisany indicateur anankiray isy filamina sy ny fankasitrahana ny asanao tompoka ny fahalafosany t-shirt marobe misoratra aminaranao raha ohatra ka zay atao saingy tsy ihany manao anazy tsy fahatiantoko isy raha ohatra manao anazy fa ny olona rehetra tsy iny rangahy iny rery ihany no nangataka taminao fa maro afaka midy eny zany le izy fa inona nefa ny zavatra am'zany ina tombotsombo zany raha ohatra ka mba ahitany tombony le izy fa saingy mbola tsy nangataka nanariary tamin'ireo olona reo ary tsy misy apahany zany tsy misy resaka politika miditra amy resaka politika ihany tsika de ararotiko ihany voalohany président maro ny fandimby tamin'ny fandimbinako tany ary vao sy tao mena be ihany nalamiko fa tahatrany amin'ny Amboasary Fort Dauphin miakatra aty Akazobea ary aty amin'ny Menabe ankehitriny taloha tamin'ny andron'ny filoha Hera Jaoram-pianina de efa nandamina tany tenako ankehitriny miova ny filoha dia filoha Jaina Andry Rajoelina dia izy ndray zany no lehibe ino le atao hoe chef suprême de l'armée malagasy reny lehibenay izay miaraka aminazy zany miaraka aminay tsy hitako zay tondra fandrosoana amin'ny firenena ihany miaraka aminay rehefa ihany alefa ny any hampandry fahalemana ny fandrosoana tsy misy raha tsy misy ny fandriam-pahalemana dika zay première étape ny fandriam-pahalemana manaraka eo am'izay ny fandrosoana manaraka anazy ao ka zay miaraka aminazy de efa miara-dia aminay sina moa ny olona tsy hitako ino rehefa te fandrosoana de midiry ny namany any fa tsy problème zany ny gendarme tsy mpona politika fa rehefa hita hoe ampandroso firenena kosa dia vonona ny tena hiara-tambatra zany zary mizara ino ty ino zavatra zarako marobe ataotsika hoe fanaronana sakafo eny amin'ny arabe reny asa reny marobe ny manakihany de mbola teneniko ety ihany ny asa gendarmerie dia tanjona ny asa ny miaro voaka sy fananany ka amin'ny lafiny rehetra io na io amin'ny asa dahalo na io amin'ny aretina mety amin'ny fahasalamana mety mandoza tsy zavatra anankiray ty na io saiko amin'ny resaka lalana tahaka zany dia mandray fepetra foana ny tenako raha tenitsika resaka lalana izy moa tsy nikaiky no nitaitaina ny hidiny tany Moridava taloha amin'ny fanakaran-dalana ataon'ireo tsy mataotody mialana malambany jusqu'à Kilizato firy ny taxi brosy voatafika tao ary avo tonga tamy vetivety moa voatemoin zany sako tany vao tonga vetivety tany de mbola nisy ihany nitafika tam'zany de nandraisana fepetra dia ina zavatra misy raisina akoatran'ilay olona ratsy ny samborona dia misy ny patrouille taonay mandeha tongotra nampandraisana andraikitra ny tanàna manodidina an'iny axe reny mba samy mitompona andraikitra feno fiambenana an'io lalana io fa ny tena zava-dehibe dia fanalana ny lobolobo amin'ny manodidina ny lalana aiza koa raha nga mokonazy fotona mokonazy anakiroa zay mipetraka amin'ny sisiny arabe anakiroa de efa mitambatra
ambony arabe eo, ambony goudron eo. Zany hoe sahala moa aliko zany. De efa eo akaiky eo amin'efa reny fiafenany olon-dratsy. Zany hoe efa 1 mètre ny tomobily zao veto io misy olon-dratsy. Amizao voalamina tsara le goudron, 1 mètre de miala an'ilay goudron any sisa ahitany lobolobo. Zany hoe à 500 mètres anao zany de efa mahita hoe ry misy olona mety olona ratsy de efa rétrograde anao na mifrene nitsiny ary de mijanona maka olon-draha. Dikan'izay koa akoatran'izay ireny arabe reny misy karazany, misy fandehan'olona tongotra. Fandehanana tongotra zany dia am'ireny izy mandeha vao ara-dalàna tsara izy am'zao. Na mihodina ary le lalana de fa hita hoe ry misy tomobily avy lavitra mihodina ety sahala am'zao. Fanapiranareo amin'ny fisorohan'ny accident lozam-pifamoivoizana zany. Fa tsy asan'ny raha contraire zany arabe mba tsy renoko an'le tompony andraikitra, fa asan'ny gendarmerie toko manala lobolobo resahako. Fa tsy hoe manadio an'ilay sisiny trottoir iny. Tafiditra anatiny koa ny amin'ny resaka olona mpivarotra amin'ny arabe. Nataoko mihitsy tsy andrasana andrakotra ny commune iny satria maninona na izaho mitondra tomobily ary tsy mahita panneau de signalisation hanitsaka ny zanakany olona aho tsy hitako aby laiza ny lalany fiampitana raha tsy milala panneau de signalisation dia nesorina mihitsy ny olona mipetaka amin'ny trottoir na ny accotement na ny bas-côté mba tsy fivarotan'olona iny fa miala lavitra an'iny apetrao tsara iny satria amin'ireny foana ny joroany reny panneau de signalisation sy agglomération reny toerana ahitana soratra hoe ty anara-tanàna. Ka rehefa tsapan'olona izy hoe mety hampidi-doza tia de miala le olona malalaka tsara tsy tokony olona zany andrasana an'izy zany zany. Miresaka koa tsika resaka tay fangirera karamanjana tsy vily touristique tompo Morondava ary maro ny olona te hidina fa za moa resahana am'zany. Raha ianao miara-mipetraka anaty lakilasy na ampiangonana misy mamoaka rivotra mba mangetotra o sahala am'zany mitsifoka fiteny zany de manino miala le olona manodidina anao fofotay le izy ka vao mainka zany fangirana karamanjana eny amin'ny plage eny amin'ny torapasika ny rivotra moa avy aiza hoentin'ny ranomasina le izy de le tainao mipetraka amin'ny plage eo de hoentin'ilay rivotra amin'ny ranomasina le fofotay sy ny raha de mipaka aiza amin'ny tanàna any. Tadio fa manantana ny choléra ao amin'ny Mozambique sy manodidina any de hiandry an'izy zany tsika hiandry ny rakoto ve sarabe no vao hiteny hoe mangery aza mangeraka am'zany fa tsy maintsy nandraisiny ny fepetra ary jereo moa any amin'ny fokotany nosikely zao dia olona efa jato mahery fianakaviana efa jato mahery no tsy nanana lavapiringa dia tsy maintsy mimena délai fotoana izy nanamboarana azy efa ngamba efatra sisy tsy navita amin'ny efa jato mahery. Azo koa nahitana zany amizay tsisy mangery kalamanjana tsony. Tsy le olona hangery kalamanjana contrôlenay satria nay tsy aritry fofotay eo fa le olona tsy mana WC tompoko mangery kalamanjana de le olona tsy mana WC no contrôlena dia ary anisan'ny paikady napetraka ngamba de tandreo tsara fa tsisy fefokotany kelosikely de lasa bordel le tanàna misy mivaky tavoangy misy olona mamy tsy zany nasina gendarme mihitsy ny lohany accompagnena le adjoint ao izay fantatra mba hanara-maso ny fivezivezen'olona ao sy ny fahadiovan'ny tanàna atompona andraikitra zany hoe tsy maintsy ny attribuer amin'ny gendarme aloha le fokotany anankiray fa ny andraikitra am'president fokotany tsy atao amin'ny gendarme fa ny eo amin'ny contrôle ny fanitezana ny vahoaka ny fanaraha-maso no tena ampian'ilay gendarme napetraka eny. Ankehitriny moa zany de mbola mamerina fisaorana an'ireo Morondava miray sy Morondava mifoha izay miara mientana amin'ny hametrahana ny poubelle sy hitazomana ny fahadiovana ny fandiovana fahobe ny tanàna miaraka amin'ny groupement mena be izay tsy miandro fotoana mihitsy ny manadio ny tanàna amin'ny iadina amin'ny ady akalamanjana sy amin'ny fandresen-dahatra ny olona mba tsy hirona amin'izany. Eo miresaka koa tsika mahakasika ny resaka misy be ny tanàna voatifitra moa zany fa voakarama colonel Fanefa de tsotra raha mba mahafatra tantara zany taleka izany ngamba le maromaro misy basy fito tsara taminazy tao volo novambra nefa de vototra ihany. Akoatran'izany raha sokininiky iny hitanao tsara fa tomobile n'izy ny chauffeur ina nafatany iny midira lalala kokoa any manontany kokoa ina nafatany raha sokininiky mba tapanao fa zany izy namono an'izany manadihadianao izy namono azy de rehefa tonga Morondava zavana tsara le izy. Akoatran'izany misy le atao hoe foire izay namonona olona maro nataon'ireny mitarika olona maro be ary de mbo hitako amin'ny publication fa de mbola le fianakaviany very tsy maty voalavo kibo ka rehefa ratsy de ratsy ary izy miteny hoe IRD mitony tena ve sa tena marina zany ka na inona izy na inona rehefa ary dahalo de dahalo zany
tsy misy natao hatahotra dahalo eto, hafa ny vahoaka taloha matahotra dahalo, fa ankehitriny ny dahalo no hatahotra ny vahoaka miaraka amin'ny zandary ery. Tsotra be zany, tsisy ampitahorana dahalo zany eto, fa rehefa ratsy de ratsy, tsy ampitahorana zany tena ny mpitandro filaminana. De zay le izy hoe tsy voakarama koa ny tenako, miteny koa nareo hoe voakaramany député no satria lasa député le olona ndray zany lasa nahazo an'le mandana IRD, ka tsy dirako tompoko iny nenahy de tsotra, rehefa ratsy de ratsy, fa ny azoko atao fotsiny de teneniko hoe izay député eo na iza ka nahazo mandany anazy zay, fa ny fatako fotsiny de colonel zao de président république nandefa anazy any Morondava natao hampandry tany, ka rehefa misitraka nareo vahoaka izay miara-miasa aminazy mosidio, tsotra le zany, satria reny misy fandriam-pahalemana, rehefa mipetraka maharitra de misy fandriam-pahalemana, fa za tsy lany andro amty sahala-lasa mpanohitra le izy hoentinareo mifanoherana le izy fa tsy tombotsoa iombonany vahoaka, nenahy le tombotsoa iombonana no tadiavina, fa raha tombotsoan'olona tokana dia tsy izay, fa ny vahoaka no mahita anazy any président tompoko no nandefa nahany, dika zay izy no tompo fahefana, afaka sotomony tany koa ny rarapitso afaka lino moa ihany zany, tsy afaka anao ninina, fa dia mamela malalaka nareo vahoaka mba hasainitsainy tsara ny zavatra mahazotsika nijaly nareo taloha tany, hiezaka ny tenako hametraka ny fandriam-pahalemana maharitra. Miteny sasany eo koa mahakasika ny famotsina omby, ny dahalo na hamotsy omby amin'ny colonel tompoko tsy mpivarotra fiba, ny délégué tsy président fokotany any mahita zany fivarotan'omby zany, kinina zavatra tian'ny colonel hatao na hamotsy omby tsy afaka mandeha rera tsy miaraka amin'ny délégué, dika zay zany délégué any zany hoe manaiky any hoe hamotsy omby, rehefa hitanareo fa omby maloto le izy teneno angalatsika anazy, aiza misy omby maloto angalatsika anazy, de amizay nareo tsy miafiafy ny mahita teny tsara fa vona mitsy ny tenako haka anazy raha ohatra ianao tonga am'birao koa hoe are misy omby maloto fa milamina ny tany, omby maloto tanoha reny tsy miangona, tsy ny tenako tonga de alantsika miaraka amin'ny vahoaka amizay eo hitany vahoaka marobe, fa ny tenako tsy afaka mamotsy omby. Tao zao mbola nisy olona ray aman-drenin'olona Bofidy zay malaza efa tsy aperinasa soa moa zany, zay malaza fa namono gendarme, nanitsaka gendarme amin'ny camion, marina zany, tonga tao hanao inona, tonga tamina tao hanao trafic d'influence, milaza fianakaviako sy ndretraretra, de miteny fa zanany dia olo madio, de niteneko tsotra izy hoe olo madio ve zanakanao de hamelaka gendarme de mipitika nefa de aveo le gendarme mikatra, nanitsaka gendarme amin'ny camion, firy ny vahoaka nijaly, tsy anaova trafic, nampidiriko violon mihitsiny ary anaovako traitement dossier manokana satria manino manao trafic d'influence, dikan'izay tsy misafidy, tsy afaka mifidy tompoko hoe ity ratsy na ity tsara, fa rehefa lalàna miteny hoe ity ny marina, corruption ity ny marina, de zay ny atao corruption de lesona ampianarika satria voateny tao le corruption. Ny corruption dia nataon'olona anankiray na olon-droa mba tsy hanaovana ny asa anankiray na koa mba hanaovana ny asa zay tsy tokony ataony, zay le izy zany. Ka raha andreo vahoaka mahita hoe ny asa natao colonel nampanaovana anazy ty nefa tsy tanterahana araka ny tokony izy, nanao corruption zay colonel, fa matoa zany nareo tsy miteny anao hoe teny tsy tokony ataonao colonel, dika zay tsisy le corruption ngamba fahaizako azy, fa nareo koa manana droit moa ve raha afapo amin'ny fiasako, raha mahatsiaro tena raha afapo amin'ny fiasako dia tena tsara, masahia mijoro salama ataoko zao koa. Ary le olona manao publication kosa de teneniko hatrany fa zao mijoroa ary misehoa fasafasa raha toa ka sahy ianao, tahaka zany efa maheno mpanao gazety ao Morondava miray tendro amty olona ty ary tsy maintsy andraisana fanadideny, raha toa ka misy proof zany de tsy amelako zany olona zany. Nisy tamin'ny fandehanany président filohan'ny sénat teo iny nisy le tomobile mitona iny de niakala tena natao mihitsy zany hanaratsiana an'ilay fitondrana sahala am'zany, marobe zany fanaratsiana, ty malasa politika izy ty, miteny tsy mana politika fa le zavatra rehefa manivitra anahy de tsotra teneniko hoe ho anao zay manaratsy betement kosa tsy maintsy andraisako fepetra tompoko ary hahita ny fomba fiasako amizay anao hoe ivo mainka hidirako amizay amy rehefa kolokolo rehetra ao, maro ny zavatra mety hoenao rehefa miteny reo vahoaka reo, ary zay nisaorako ny radio fanasiny hoe natao ny laisse parler les gens afahana mahafantatra ny tena marina, inona ny tena asan'ny tirapotra be, inona zavatra misy, ary ny anahy de tsotra nareo vahoaka de afaka miantso ny tompona ndraiky sahala mitenako ny hanazava inona ny sahala amizao, inona ny sahala amizao, tokony hisy, tokony redevable zany, tokony mba misy tamberina aminareo ny asanay satria nareo mandoa karamanay, ka rehefa tsy afapo nareo afaka miteny midira plateau de miresah inona zavatra natao, zay tena zava-dehibe afahandreo mandray migoka na migoka ny
zavatra nividinareo, ino zavatra nividinareo, le karama zany no alefanareo taminay. De mahakasika ny vady aman-janaka nitadiavako frais, tsy anareo mihitsy tompoko nitadiavako frais. Zavatra tsotra tena amiko de zao hoe anisany mba fitahin'Andriamanitra tamin'ny fiainako sady fitahina hoe voalohany tena zandary manam-boninahitra, manambady fahazam-panjakana koa. Tsy de hoe zazakely ny tena fa mba mana fidiram-bola maro any amin'ny déclaration de patrimoine izay tsy maintsy nataonay mitady fibaikoana mijery zany. Fa raha hiteny fotsiny hoe mba nanome vola maro be tokotry foroana koa le vahoaka tany Amboasary tamin'ny ale voasambra dahalo nefa tsy maty. Hatramin'ny commune, hatramin'ny fokotany nanao cotisation, nisy nanome omby firy. Ngamba de vola tao koa raha tsy ray gony ngamba firy ny azoko tany. Dia afaka manontany ianareo any district Amboasary sy Fort-dauphin, marina ve nisaotra ny colonel tamin'ny alala vola miharona sy amin'ny carton ve nareo natao rakitra teo alohany teo, akoatran'ny ambadika, akoatran'ny omby. De antaneo tompo fa afaka manontany any nareo. Akoatra zany mba misy koa ne mba dambola raha manontany reo andavamambo eo mahita tara pitany Eliasy mba anisany mba varibaritra fiara ihany tenako ty fa tsy hoe de miandry ny karama fotsiny. De mampiteny anareo hoe aza miteniteny foana. Fa raha olona tena vona ijoro de mijoroa. Afaka manontany andavamambo anareo de mijery hoe marina ve koa faneva mba mivaribaritra tomobile fiara eo. Zay mba anisany mba asa. Tsy natao hifaninanina izany fa natao hampahafantarana ny vahoaka mba tsy hiaino laklosy tokana. Fa mampanantena kosa ny tenako. Fa raha mbola petraka ny lehibe any de miasa tsakandava ary na de système tsotra na hiasa na miala. Fa rehefa hitanao tsy miasa, esory tao hanao inao. Rehefa hitanao hanao corruption, esory tao. Firifiry ny olona nanao corruption an-tany tokony sambony rehefa hitanareo. De ny tenako voalohany amin'izany rehefa tsy mety dia nareo vahoaka ny maso mandidy. Fa saingy itsika dia miaraka amin'ny président Rajoelina amin'izao fotoana izao. Makasitraka feno ho an'ny namana rehetra.